fifampidinina taonay dia tsy ady, tsy hoe antsy ady amin'izy asizy fa metraka an'izay le kolontsainy fifampiresana zay, satria raha nangana zavatra lehibe isika dia mila mifampiaina sao le zavatra apetraka hiteraka olana vaovao eto Imerina sy eran'i Madagasikara. Zay no mahasarotiny anay hoe mbola miantso foana hoe andao hifandinika, andao hifampiresaka. Mikando mahakasika ny fotoana tena tokony hankalazana ny taom-baovao malagasy tetsy amin'ny KM Antsavola androany ireo mpandala ny fomban-drazana malagasy. Nantsoina hanatrika ity fihaonan'ity avokoa ireo fikambanana izay mivohy izany fankalazana ny taom-baovao izany, kanefa maro ny tsy tonga. Tsy nahasakana ny hirosoana amin'ny dinika nefa izahay, nambaran'ny dadilahy Ali Manakasy avy amin'ny MMHM na ny malagasy manonga asy fa lasa mampifanolana ny samy malagasy io resaka datin'ny taom-baovao io. Eto Imerina fotsiny hoy izy dia efa misy karazany efatra hoe zany. Mety ve no ananantsika daty iray eran'i Madagasikara, mety ve izay satria mampifanolana be io isan-taona resaka taom-baovao io. Androany koa mbola miantso moa zahay fa misy ny tsy mamaly antso fa mieritreritra hoe ny an'zareo angambany no efa nekeny fanjakana dia tsy mety izay raha ohatra izay kolontsainany hoe tiakanjo sy tiakanjo zay no apetratsika eto amin'ny firenena fa tokony mifampiresaka, mifampidinika mba hahatonga an'izay zavatra ho tapahina ekeny erany lafivalolozy. Mbola antsika eto Madagasikara dia misy ny atao hoe inachèvement de l'histoire, izany hoe tsy tanteraka hatramin'ny farany tantarantsika fa tapitra teo amin'ny fampanjaka dia tonga ny fanjanantany. Ka ny inachèvement de l'histoire io zany tsisy zavatra niarahantsika nanao, na ny anaran'ny tanindrazantsika anarantsika malagasy io mbola tsy mifanarana fa zavatra napetraka, na ny tanindrazana resana fa tokana aty raha mbola mizarazara be, misy ny amin'ny sisiny, misy ny ampovoan-tany, ka samy nankalaza ny rehetrarehetra, ao ny nankalaza ny lohataona, ao ny nankalaza ny fanompoam-be, ny vangitany manitsy, ka zay zavatra zay zany no resana eo. Zaho dadilahy Ali Manakasy izay miezaka mametraka foana hoe manana ny kolontsainy koa ny faritra rehetrarehetra, ka ny maromaro tsiraisana ny tokony apetraka raha miheno moa ny ministera sy ny mpitondra fanjakana, tokony izay no apetraka ny firenena hoe kolontsainy fifampiresana, kolontsainy fifampidinina. Nosokafana ho any avy any amin'ny faritra ihany koa ny dinika satria ny tanjona dia hevitra avy amin'ny malagasy rehetra no hivoaka amin'ny fihaonana tahaka izao. Ka raha ohatra zavatra tsy fampiresana dia tsy anakana ho zahay, tsy hoe anakorotana na hoe anakana ny fanaovana an'izay fa ampahendrena ny mbola iantsoana hoe ifampiresao, fa io rehefa lany maro dia tsy hitako izay olana amin'izy io. Rehefa tsika rehetra no mifanaiky fampidinika dia ny MMHM dia mbola miantso ary mbola mpiantso fikaonan-doham-pirenena mikasika ny fomban-drazana, tsy taom-baovao fotsiny fa izay zavatra rehetra mikasika ny fomban-drazana.